Ho hitantsika anatin'ity vidéo ity ny hoe maninona ny olombelona no matahotra handa service anankiray avy amin'olona sasatsasany amina situation sasatsasany. Dia ho hitantsika manaraka an'izay ihany koa hoe inona ny teknika afaka ampiasaina mba handavana service anankiray avy amina olona sasatsasany amina situation sasatsasany. Raha ohatra amin'ny farany ary nanao zavatra anankiray nefa raha tena ny faniritsika dia tsy nanao an'ilay izy na nanenina ianao nanao zavatra anankiray satria tsy nahaina handa. Izay no lohahevitra androany comment dire non na hoe how to say no amin'ny teny anglisy. Anisany olana zaraintsika amin'ny maha olombelona izay hoe sahirana izay matetika rehefa manda zavatra anankiray, rehefa misy olona mangataka service anao dia matetika ianao matahotra na dia tokony hiteny ary ianao hoe non dia matahotra ianao hiteny an'izay hoe non zay. Dia zay no resahantsika androany. Hitantsika anatin'ity vidéo ity no hoe fa maninontsika no misy an'izay tahotra izay. Dia ho hitantsika miandalana eo ihany koa hoe inona no teknika afaka ampiasaina eo amin'ny anankidimy na anankenina eo ilay izy. Inona ny teknika afaka ampiasaina mba hitenenana sy handavana zavatra anankiray raha ohatra ka hoe tena tsy te hanao an'ilay izy ianao. Tiako marihana etona aloha hoe mila mianatra an'izay zany, tsy miteny mihitsy aho hoe tokony handa zavatra foana na hoe hanaiky zavatra foana, fa hoe tokony hianatra tsika handa amin'olona sasatsasany amina situation sasatsasany. Mbola averiko an'ilay izy satria important be zay. Tokony hianatra tsika handa amin'olona sasatsasany amina situation sasatsasany. Tsy mi-encourage anao mihitsy zany hoe tokony handa foana na hoe tokony hanaiky zavatra foana rehefa misy olona mangataka service. Voalohany aloha resahantsika hoe fa maninona no matahotra isika rehefa te handa zavatra anankiray zay. Ny tsara marihana voalohany aloha dia ny olombelona dia miaina anaty fiarahamonina iray ary tsika créature sociale moa fiantsoana ilay izy amin'ny teny frantsay. Dia ny anisan'ny zavatra atahorantsika zany dia ny peur na exclusion na fear of rejection amin'ny teny anglisy. Ohatran'ny hoe te hiditra anatin'ny olona anankiray ianao dia matahotra ianao rehefa ohatra hoe rejeten'olona anatin'iny société iny. Dia na misy olona zany mangataka service anankiray dia matahotra foana ianao au fond hoe raha mandany ity dia mety ho rejeten'ity olona ity. Dia zay peur zay no anisany manazava zany hoe fa maninontsika no manda matahotra an'izay fandavana na miteny hoe non amin'olon-kafa zay. Dia ny antony faharoa mahatonga antsika matahotra rehefa te handa zavatra anankiray dia satria tsika lasa addict amina approbation avy amin'ny ray aman-dreny. Tamin'ny ray aman-dreny moa nentim-boan'ilay izy, fa avy eo iny lasa hoe amin'ny fiarahamonina, amin'ny namanao, amin'ny mpiara-miasa aminao sy amin'ny mpiara-belonanao rehetrarehetra. Tamin'ny mbola kely tsika rehefa hoe manao zavatra considéré ny ray aman-dreny hoe tsara dia féliciteny. Dia rehefa manao zavatra considéré ny ray aman-dreny ihany koa hoe ratsy dia ohatrany hoe mène punition moa na ohatra hoe retirer ny attention aminao. Dia se remettre en cause foana zany ianao na se culpabiliser ao aorianan'izay hoe nety ve ny zavatra nataoko tsy nety ve ny zavatra nataoko. Dia miezaka mitady approbation avy amin'olon-kafa foana zany ianao. Dia tellement ilay izy lasa ohatrany hoe addiction noho ny taty aoriana. Dia rehefa manda ianao zavatra anankiray dia se culpabiliser noho izay addiction azontsika fonony tamin'ny mbola kely zay. Dia manontany tena foana zany ianao rehefa manda zavatra anankiray hoe nety ve ny zavatra nataoko teo so dia tokony tsy nanda inona ny tokony nataoko amin'ny manaraka. Nefa raha ohatra tsika ka hianatra an'izay dire non zay dia tokony tsy se culpabiliser. Ary zay ny tena hoe lohahevitra androany, comment dire non sans se culpabiliser. Dia ny antony fahatelo mora be matetika attachentsika amin'ny actiontsika zany ny estime de soi. Ohatra hoe olona tsara ny fieritreretanao anao rehefa hoe manaiky zavatra foana, dia olona ratsy ny fieritreretanao anao rehefa ohatra ka manda zavatra foana. Dia tsy tokony ho attachentsika loatra amin'ny zay zavatra zay zany ny estime de soi tsika. Afaka hoe manda zavatra ianao sans que ça affecte ny estime de soi anao. Dia zay zany zavatra anankitelo manazava hoe maninontsika matetika no matahotra manda service anankiray. Voalohany aloha satria tsika
créature sociale hoe miara-monina amin'olo-kafa de matahotra an'le rejection, matahotra an'le exclusion. De ny faharoa ihany koa hoe diso loatra attaché tamin'ny approbation hoe we always seek validation moa fitena izy amin'ny teny anglisy. De noho ny taty aoriana rehefa mandahy ianao de matahotra foana hoe ho validen'ity olo ty ave i se remettre en cause sy i se culpabiliser ave rehefa mandahy anazy ohatra. De ny fahatelo farany moa zay hoe lien entre estime de soi anao zay sy ny fandavanao na ny fanekenao service anankiray. Tsy tokony nisy an'izay nisy loatra an'izay lien zay zany hoe na mandahy service ary ianao de tsy tokony miaffecte loatra ny hoe izy ianao na hoe miaffecte loatra ny maha izy ianao zay. Tsara resahana amin'izay zany hoe inona no atao mba handavana service anankiray sans se culpabiliser. Comment dire non sans se culpabiliser? Ny teknika voalohany aloha de hoe tsara atao ao an-tsaina foana fa na mandahy zavatra anankiray ary tsika de tsy miaffecte atsika mihitsy zay, tsy miaffecte an'ny valeur atsika. Amin'ny teny anglisy le izy ny tena mazava be hoe we can still be nice but say no. Hoe na de mandahy zavatra anankiray ary zany ianao de tsy midika zay hoe olon-dratsy akory ianao, na rehefa manaiky zavatra anankiray ianao de tsy midika akory nefa zay hoe olo tsara foana ianao. Tsy tokony miaffecte ny valeur anao mihitsy zany zay na miaffecte ny estime de soi anao rehefa hoe mandahy zavatra anankiray ianao amin'ny olona sasatsasany amin'ny situation sasatsasany. De ina amin'izay ary ireo teknika hoe afaka appliquer-tsika mba hanaovana an'izay. Ny teknika voalohany de ny mangataka fotoana. Enfin tsy hoe mangataka fotoana moa zany fa tsy manaiky immédiatement an'le service zany ianao fa miezaka manalava an'le réponse anao. Ohatrany hoe ny délai anomezanao ny réponse anao tokony ho lavalava fa tsy tokony hoe immédiatement. Miezaka mitady gain de temps moa zany ny tena fiteny an'le izy. Ohatra zao raha ohatra misy miantso anao hoe sitraka andaontsika hoe hiaraka hisakafo rapitso, alahady moa androany de latsinainy rapitso, ndao hoe sika hiaraka hisakafo rapitso alatsinainy. De ny miezaka migagner temps zany ianao ohatra hoe okalohany hoe mbola tsy afaka mamaly anao zao de zao fa aleo aloha jereko ny agenda-ako, na ohatra hoe ao fa confirmeko anao vetivety fa hijery ny planine koa rapitso. De zay zany tena tsara atao voalohany indrindra hoe miezaka migagner temps ianao fa tsy manaiky immédiatement hoe oui na hoe mandahy immédiatement ihany koa. De ny teknika faharoa de ny manome alternative. Ny teknika faharoa moa tsy mi-exclure ny teknika voalohany, zany hoe afaka manao combinaison an'le teknika maromaro resahako eto ianao rehefa manao an'izay fandavan'izay. Ny alternative voalohany de ny hoe toujours an'le exemple teo zao hoe ndao hoe tsika hiaraka hisakafo rapitso alatsinainy, de afaka appliquer-nao zany ohatra le teknika voalohany hoe migagner fotoana. Ohatra hoe rapitso tsy fantatro mazava tsara rapitso fa aleo jereko ny agenda-ako, de miverina am'le olona ianao de hoe manome an'le alternative zany tsy afaka rapitso alatsinainy fa maninona raha ohatra ka amin'ny alarobia ohatra, na hoe maninona raha amin'ny zoma. De variantin'le alternative moa ny hoe mitady olona anankiray ianao zay manana ny même compétence aminao na mety hanampy an'le olona mangataka service ama ny olona mangataka service io, de renvoyenao any am'le olona iny zany le mangataka service. Variantin'le alternative zay ohatra hoe misy namako zao ataontsika hoe Arthur ohatra exemple fotsiny, de hoe fa maninona ianao raha makany amin'ny Arthur satria izy koa mety hanampy anao. De zay zany le alternative hoe manome alternative ianao na mipropose an'le olona hoe mety misy olona hafa mety hanampy anao. De ny teknika fahatelo tsy tena hoe teknika moa ty fa fanampim-panazavana fotsiny, de ny hoe rehefa mandahy zavatra anankiray ianao de tsy tokony hanome explication be da be. Mety hoe miteny ianao hoe azafady mety tsy ho afaka, fa raha ohatra ianao ka manome explication lava loatra de possible hoe exploiten'le olona ndray zay argument anao zay, na hoe main contre argument ianao. Ohatra fotsiny zao
tsy tena nisy moty fa ataontsika hoe misy olona anankiray zany mangataka amiko ohatra hoe mba afaka manome 100 € anah ve ianao de raha ohatra zany miteny hoe tena tsy afaka satria ohatra hoe mbola miplanifie hividy appareil photo ohatra na ohatrohatr'rao de aveo manome argument hafa indray ny olona iny aveo satria diso manome fanazavana loatra manome argument indray izy hoe allo ary tsy 100 € fa allo 50 € de raha ohatra zany plus ianao manome exemple manome fanampim-panazavana amindreo olona hoe de plus mety ho exploiteny tout ce que vous avez dit moa zany mety hoe sera retenu contre vous ve zany fomba fiteny an'izany sa ohatrany ahoana fa au moins moyen afaka hitadintsika an'le zay teknika fahatelo zay fotsiny le izy hoe aza diso manazava loatra rehefa mandaa zavatra anankiray ianao de tsara atao an-tsaina koa moa hoe droit anao ny mandaa zavatra anankiray ary droit anao ny tsy misexplique be loatra fa matetika ny olona manana problème na estime de soi sy mitady approbation avy amin'olo-kafa foana zany no diso over explain moa fiteny an'le izy na hoe diso misexpliquer loatra de ny teknika fahaefatra afaka resahantsika de ny méthode ny sandwich na sandwich method amin'ny Toastmasters moa zay ny tena miappliqué an'ity hoe rehefa manome suggestion na amélioration ianao de ny tena mety de tsy tokony ho perçu hoe critique le izy de ny mba hanaovana an'izay ohatrany hoe finosanao anaty zavatra iray zany le critique finosanao commentaire positif aloha alefanao ny commentaire positif de alefanao am'izay le suggestion na amélioration de farananao amina commentaire positif le izy de ohatr'izay ihany koa ianao rehefa mandaa zavatra anankiray exemple fotsiny zao mba illustrena an'izay hoe nisy olona anankiray namako izy nangataka hoe so de afaka mampianatra teny anglisy an'ny bebe ako ianao izy exemple fotsiny le izy fa tsy tena nisy de nanontany izy hoe sitraka so de afaka mampianatra teny anglisy an'ny bebe ako ianao de miaplika an'izay méthode na sandwich zay de nataoko hoe misaotra anao aloha ny contacté anah tena faly be ary tena faly be moa zany satria ohatrany hoe eritreretin'olona les gens pensent à moi zany ohatr'izany de zay no zavatra positif resahanao voalohany indrindra hoe misaotra anao thank you for reaching me out misaotra anao nanatona misaotra anao ny eritreritra anah sy ny sisa de alefanao am'izay le non hoe malheureusement moa za tsy afaka satria ny asako manao marketing digital ary manao mikarakara ny blog ihany koa sitraka ratsimba.com moa le izy de aveo farananao amina note positive ihany koa le izy hoe ary ohatra ka hoe mbola misy ahatra anapiko anao manaraka de aza misalasala mihitsy fa mbola mamerina fisaorana anao tamin'ny zay ohatrany hoe nieritreritra anah ianao tamin'izay service zay de zay zany le méthode na sandwich hoe finosanao amina note positive anankiroa le non de le teknika farany broken record technique moa le izy amin'ny teny anglisy ohatrany hoe misy radio anankiray zany simba na magnétophone ve ny fahitsoana an'izany ohatrany hoe simba le izy de mamerimberina an'le parole foana zany ohatran'le na mandeha mandalo eny an-tsena ireny ianao de misy an'le olona mitabataba hoe ohatr'izao ny vidin'ity entan'ity de zay zany no méthode farany tiako hazavaina eto raha ohatra misy olona mi-insiste anao de averinao fotsiny le argument anao hoe fa maninona ianao no nandà an'le service exemple zao ohatra hoe misy olona miantso anah hoe afaka manampy anah ve ianao amin'ny weekend ohatra de miezaka miganie fotoana miezaka manome alternative tsy mety daholo ireo teknika ireo de zay zany le teknika farany ohatrany hoe averinao le raison anao mahatonga anao mandaa rehefa misy olona mi-insiste hoe tsy afaka miandry mihitsy fa afaka hoe manome ny valiteny zao de zao ve ianao de averinao hoe oui misaotra betsaka ny contact anah sy ny sisa fa alao aloha jereko ny agenda-ako de zay vao miconfirme anao de mbola mi-insiste izy hoe tsy alaonao ve tonga de menao anah zao de zao le valim-panontanianao de mbola averinao ihany le zavatra nyteneninao hoe tena marina zany alao aloha jereko ny agenda-ako de zay vao miconfirme anao de ny tena important eto moa ohatrany hoe tokony atao tsapan'le olona zany fa naheno ny fangatahany ianao ohatrany hoe miezaka se mettre à leur place ianao ary
miezaka micomprendre ary tena resahanao mihitsy avoakanao ambava mihitsy zany zay hoe fiezahanao micomprendre an'zareo zay ohatra hoe fantatro mihitsy hoe tena maika be anao raha misena ohatra madama fa mbola averiko aminao ihany hoe afaka andro vitsivitsy ohatra za vao afaka miconfirme satria mbola mijery ny agenda koa de zay zany le izy hoe mila soulignena fa micomprendre an'le olona ianao fa na de zany ary mbola hoe manana ny antony andavanao ihany koa ianao aniny service iny de averimberinao eo foana moa zany le zavatra na hoe antony teneninao de mbola resaka any le mbola teneniko any zay hoe tokony tsy manao explication tokony tsy manome explication be loatra tsika de zay angamba ny teknika hoe 4 na 5 afaka nyresahana amin'ny zay hoe fomba fandavana service anankiray zay amin'ny olona sasatsasany amina situation sasatsasany tsy lista exhaustive moa le izy ary ohatrany hoe initiation na discussion fotsiny tiako atao hoe raha ohatra ianao ka manana teknika hafa na ohatra hoe te hi-commenter an'le zavatra nyresahako teto de miangavy anao hoe commenter eo ambany eo le izy inona ny teknika tianao fantatry ny olon-kafa amin'izay fandavana zay de ho resahantsika miandalana eo ihany moa ny hoe ahoana ny atao mba higagnena confiance en soi kokoa satria important be ihany koa ny hoe manana confiance en soi mba andavana service avy amin'olona sasatsasany zay de zay no afaka resahana androany until next time